Tsy mijanona eo amin'ny asa fiantohana ihany ny aro miezaka manao ny asa sosialy ihany koa izy ireo. Nitsimbina ireo mpianatra sy nitondra fanohanana ara-tsakafo ho andreo eo anivon'ny maison de charité Sabotsy namehana izany trano fiantohana izany. Entin'izy ireo fanamarihana ny tsingerin-taonany ihany koa izao asa sosialy izao. Ny maison de charité Sabotsy namehana no nitondran'ny trano fiantohana aro fanampiana tamin'ity androany ity. Mbola ao anaty fankalazana amin'ny faha-efapolo taonan'izy ireo hatrany izany. Miisa 700 ireo mpianatra ahazo fanampiana ao amin'ny fitaovam-pianarana ary 300 ireo kosa ireo olona ahazo fanampiana ara-tsakafo. Ao anatin'ny fankalazana faha-efapolo taonan'ny trano fiantohana aro moa zany tsika dia tsarovana manokana amin'izany ny ety amin'ny koa.Nitsimbina Sabotsy namehana. Ohatran'izay nanaovana ny tany amin'ny koa.Nitsimbina hafa koa sy ny faritra hafa teto Madagasikara teto. Dia eto zany ny trano fiantohana aro moa orinasa entreprise citoyenne zany dia manao asa soa no atao ety, misy fanomezana ho an'ny sahirana ara-pivelomana, ny toerana ao amin'ny jument-père koa izay mitaiza zazakely maina zany dia ety Sabotsy namehana ety ihany koa zany isy fanomanana ady-baolina kitra izay ny famaranana an'izany amin'ny alahady. Zany hoe tsarovana manokana na ny tanora na ny sahirana ara-pivelomana dia ny mpanjifa koa moa tsy atao mpanjava. Ezaka ataon'ny trano fiantohana aro ary tsy mijanona hatreo ihany koa ny fanampiana ifotony izay entin'izy ireo toy ny efa natao tamin'ireo commune marobe. Ankalazaina mandritra ny ity taona ity moa ny faha-efapolo taonan'izy ireo.